mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika ary afaka malala tratry ity zoma fa 20 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny boky faharoa ny tantara faharoa toko fahaefatra amby telopolo ny andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby telopolo. Tantara faharoa toko fahaefatra amby telopolo ny andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby telopolo. Fakitsika aminaran'i Jesosy avany izany mofinaina voalahatra ho antsika izany. Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivory ny lolon'ny Joda sy ny Jerosalema rehetra, dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba amin'ny mpisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra, na ny lehibe na ny kely, dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny boky ny fanekena izay hita tao amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'ny andriana dia nanao fanekena teo anatrehany Jehovah naraka azy sy hitandrina ny lalàny sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra hankatony teny ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany. Sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina ary ny mponina tany Jerosalema dia nanao araka ny faneken'Andriamanitra dia Andriamanitry ny razany. Ary Josina naisotra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay any zanak'Israely, sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanompo an'i Jehovah Andriamaniny tamin'ny andro rehetra niainan'i Josia, dia tsy mba niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitry ny razany ny olona. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanitsim-pivavahana nataon'ny Josia mpanjaka no mofinaina ao antsika ilay avako amin'izao faraparan'ny oktobra izao. Tsy dia hoe kisendrasendra akory ny antony ny fidianan'ny sampana sy akorelahady ity perikiopa ity ho mofinaina, satria ny faran'ny volana oktobra tahaka izao indrindra no ibanjinan'ny fiangonana kristianina protestanta eran-tany ny fahatsiarovana ny fanitsim-pivavahana izay natao tany amin'ny taona 720 fanitsim-pivavahana izay nataon'ny Josia tany amin'ny 1200 talohan'i Kristy izany. Izao mofinaina izao araka ny voalazantsika teo mifanandrify indrindra amin'ny mofinaina izay voalaza teo koa fa ahatsiarovana ny alahadina réformation izay atao amin'ny alahady farany amin'ny volana oktobra. Dia satria ny 1 oktobra moa no nametrahany Martin Luther ilay petrakevitra na ilay foto-kevitra dehibe izay natao tao amin'ny fiangonan'ny université tao Wittenberg tamin'ny 1 oktobra 1750. Raha toa ka mampatsiaro ohatra ka izahantsika ny atsiaro na mpifandray maromarona kokoa ny fanitsim-pivavahana nataon'ny Martin Luther sy ny fanitsim-pivavahana nataon'ny Josia amin'ity mofinaina ity, dia miresaka zavatra telo lehibe mihitsy izay ifandraisany. Ny voalohany indrindra dia ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny filazany andiny fahatelopolo azy, dia niakatra ao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda sy ny mponina tamin'ny tany Jerosalema mba hampisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra na ny lehibe na kely, dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny boky ny fanekena izay hita tao amin'ny tranon'i Jehovah. Novakina ny fanekena rehetra, ny soratra zany. Dia rehefa novakina ny boky ny fanekena dia niverina tamin'izany zany fanekena zany ny zanak'Israely na ny Joda sy ny Benjamina tao Jerosalema. Zany hoe ny
ny soratra masina zany rehefa novakina de niverina tam'zany fahefan'ny soratra masina zany ny mponina tao Jerosalema na ny Joda. Martin Luther dia isan'ny niverina na normalement kokoa ny fantsipivavahana dia anankiray am'izay fototry ny fantsipivavahana de ny hoe sola scriptura na hoe fahefan'ny soratra masina. Tsara manomarika fa talohan'ny fantsipivavahana de ny atao hoe loharano ampianarana ny fiangonana dia be de be nisy ro karazana fampianarana maro samihafa zay nampiasaina tao amin'ny fiangonana, ny antsoina hoe tradition. Ny voalohany indrindra de ny antsoina hoe tradition na ireo lovatsofina. Rehefa miteny hoe tradition ny fiangonana na lovatsofina dia tsy hoe diso akory izy reny fa ireo loharano maro samihafa nolovana tamin'ireo rain'ny fiangonana na nolovana loharano samihafa nolovana tamina konsily, ny fanapahan-kevitry ny konsily, fanapahan-kevitry ny fivoriana maro samihafa isa-paritra, na koa mety ho lovatsofina, na mety ho tantaran'ny olo-masina, na mety ho tantaran'ny apôstôly, na mety ho tantaran'ireo rain'ny fiangonana, na mety ho toritenin'ny rain'ny fiangonana, toroteny isan-karazany. Zay ny antsoina hoe lovantsofina, be de be mihitsy antsoina hoe lovantsofina tao amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ary dia ny antsoina hoe lovatsofina zany dia ireo antota taratasy maro isan-karazany, misy ny voasoratra, misy ny tsy voasoratra, betsaka ary ny tsy voasoratra amin'ny antsoina hoe lovatsofina. Ary dia ireny lovatsofina reny no anankiray zay mifindrafindra moa zany no itezanan'ny fiangonana na ampianarana ny ampianaram-ponona ny fiangonana da itehirizana fonon'ny fiangonana. Fa rehefa mipotra kosa ny fantsipivavahana dia zay nanomboka tsy teo amin'ny Lutera akory, tsy de azo lasaina hoe Lutera akory no voalohany voiny hoe aoka ny soratra masina ihany, satria ho itsika manao hoe roa no loharano lehibe nampiasaina tamin'ny fampianaram-ponana ny fiangonana de ny lovatsofina sy ny soratra masina. Ny baiboly zany sy ny soratra masina, ny baiboly de efa ny taonjato voalohany talohan'ny Kristy de efa voarafitra ny baiboly testamenta taloha tany amin'ny synody Andriamiaina efa vita. Ny testamenta vaovao aty amin'ny synody aty amin'ny taonjato faefatra de efa voarafitra tanteraka ny testamenta vaovao, efa kanonika zany. Ka ireo dia efa tsy nedikevitra intsony zany ny fahefan'ny baiboly. Feno ny baiboly efa aty amin'ny taonjato faefatra de efa azo lazaina hoe feno ilay baiboly, tsy amin'ny hoe redatsika azy io. Fa izay nameno azy de ireo lovatsofina ny ampy isaky ny isa-taona hatraty amin'ny taonjato faharoapolo fahatelo ambin'ny folo de ny ampy mandrakariva ny lovatsofina. Ka rehefa ny tompo teny ny taona de misy karazany roa zany ny fampianarana na nyvozana ny fitezam-panahiny fiangonana dia ny lovatsofina sy ny soratra masina. Fa aty amin'ny manomboka aty amin'ny ataontsika hoe pré-réforme amin'ny taonjato fahafolo faharoapiny folo efa alohan'izany aza tamin'ny andro ataontsika aty amin'ny androny ataontsika hoe Bernard de Clairvaux dia efa nanomboka ny eritreritra ny fiangonana hoe tokony ahitsy ny fiangonana. Dia nitohy taty aoriana tamin'ny andron'ny Jean Hus, nikisaka tsikelikely taty amin'ny andron'ny Wycliffe, nisy fokon'olona, nisy vondron'olona tahaka ny Alby Joie, maro zany ireo fikambanana zay nanomboka ny eritreritra manao hoe be loatra ny fivilindarana ao anatiny antsoina hoe fiangonana amin'ity hoe lafiny hoe lovatsofina ity. Satria tsy mazava intsony ny fampianarana rehefa miainga amin'ny hoe lovatsofina, misy ny voasoratra, misy ny zavatra tsy mazava, fa aleo ny baiboly ihany na ny soratra masina ihany no itezana na anovozana ny fampianaram-ponona. Fa ny mazava zany rehefa aty amin'ny andron'ny Martin Luther, fa tsy Luther akory ny voalohany voy an'izany, okazava fa tsy izy rery akory, fa efa betsaka ny olona novonona tahaka ny Jean Hus ohatra resantsika teo, ry Wycliffe de novonona talohan'ny Luther, nenjehina talohan'ny Luther, satria ny teny manao hoe ny fahefan'ny soratra masina ihany ny tokony ho lehibe ao anatin'ny fiangonana, ny soratra masina ihany ny tokony ampianarana ny fiangonana. Ny maromaro koa tokony hanovozana ny fitezam-panahiny fiangonana. Tsy Martin Luther koa ny voalohany teneny zany, nisy ireo olona maro samihafa zay nilalana azy. Fa
aty amy Lutera izy vo tena nazava kokoa noho ny antony maro samihafa noho ny nisy contexte maro zay nanamora ny fampitany Lutera an'izany, ny contexte sociopolitika, ny contexte ny ireo zavatra nitranga momban'ny kolotsaina, momban'ny fivavahana, nisy ny filozofia nipotra ny humanisme, nisy ny isan-karazany zay nanamora ny fahazavana, nampisokatra ny sain'ny olona, nandresy lahatra ny olona zany, ka natonga ny olona resy lahatra fa tena soatra masina tokoa ny tokony hanovozana ny fampianaram-ponoana. De hoy manao hoe eto an de i Josy sy Lutera de tena nitovy fomba fijery mihitsy no hoe zava-dehibe ny soratra, amin'ny soratra ny fahefan'ny soratra masina am'izany hoe fanitsipivavahana zany. Ny fiangonana zay ahitsiny ny soratra masina dia ny fiangonana miaina amin'ny soratra masina de fiangonana manaiky ahitsy ny soratra masina. Ny fiangonana miaina ny soratra masina de fiangonana manaiky ahitsy ny soratra masina. Ny fiangonana mitory ny soratra masina de fiangonana manaiky ahitsy ny soratra masina. Ny fiangonana velo ny soratra masina de manaiky ahitsy ny soratra masina. Azay no asehon'ny Josiah ka zay ateo no torian'ny Lutera. Zava-dehibe amintsika fiangonana kristianina ankehitriny zany no hoe nitoeran'ny soratra masina. Io tsy ny protestanta irery itsony Raha matsika mieritreritra hoe ny fiangonana katolika na ny fiangonana hafa de tsy zany fa protestanta ihany tsia. Efa atsika fa na ny fiangonana katolika io na luterano na anglikana dia efa samy manao zava-dehibe ny soratra masina. Fa marina fa mpitarika ny fantsipavahana alohan'ny fiangonana protestanta tamin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo. Saingy ankehitriny de tsapatsika fa mahazo toerana lehibe de lehibe mihitsy ao anatin'ny fiangonana kristiana ny fahefan'ny soratra masina. Amintsika protestanta moa zany de zao mazava kosa aloha hoe ny soratra masina irery ihany. Ny protestanta de manao hoe ny lovatsofina dia tsy hanovozana fampianaram-ponoana, tsy hanovozana fampianaram-ponoana. Amin'ny havana katolika dia mbola eo ihany ny lovatsofina. Na eo ary ny soratra masina dia eo ankilany eo ihany ny lovatsofina ahafahana manovo fampianaram-ponoana tahaka ny ohatra hoe ny fanapa-kevitry ny konsily, ny tahaka izany de mbola eo ihany. Fa ny soratra masina kosa nefa de tena manatoerana lehibe. Fa ny protestanta dia ny soratra masina irery ihany. Zany akory tsy milaza amintsika protestanta hoe tsy ilaitsika ny liturgie, na tsy ilaitsika ny fanapa-kevitry ny synode, na tsy ilaitsika ny fanapa-kevitra maro samihafa, ilaitsika reny. Fa reny dia tsy misolo toerana ny soratra masina mihitsy amin'ny fandaminan-draharaha fotsiny ihany reny. Fa ny lehibe indrindra amin'ny protestanta de zao ny hanovozana ny toriteny, fampianaram-ponoana amintsika protestanta zao ny soratra masina. Azay no hita ao anatin'ity fantsipavahana nataon'ny Josy ity amin'ity tantara faharoa toko efatra amby telopolo ity, ny fahefan'ny soratra masina. Rehefa miaina amin'ny soratra masina ny fiangonana de zao mihitsy ny soratra masina no manitsy ny fiainan'ny fiangonana. Ny soratra masina no mampisy aim-baovao ny fiainan'ny fiangonana. Ao anatin'ny soratra masina io no hanovoza ny fiangonana, hanovozantsika aim-baovao, ary io no toriana, io no manitsy, io no mitaisa, io no manamboatra sy mampisy fiainam-baovao, aim-baovao ao anatin'ny fiangonana. Fa ny faharoa zay ataontsika hoe mampiombona ny fantsipavahana nataon'ny Josy sy Lutera raha ohatra ka jerentsika amin'ny hoe mampatsiaro manokana ny fantsipavahana sika. Dia izao ny soratra masina. Fa ny lehibe ny faharoa lehibe zay asehon'ny ity tantara ity de ny atao hoe fanjakam-pisorona, atao hoe fanjakam-pisorona. Mazava be eto fa nitarika ny fantsipavahana eto dia i Josy. Josy zany no nitarika ny fantsipavahana eto. Josy dia tsy mpisorona akory fa mpanjaka. Raha jerena zany dia tsy mpitondra mpivavahana akory izy, tsy mpisorona izy, laika izy zany. Fa izy anefa no nitarika ny fanitsipivavahana tao amin'ny firenena zay nisy azy. Josy zany io. Ary dia Lutera koa de nivoy ny antsoina hoe fanjakam-pisorona. Ny antsoina hoe fanjakam-pisorona raha jerena amin'ny fijery Martin Lutera zany dia izao manao hoe ny olona rehetra de afaka manatona an'Andriamanitra, tsy misy mpanelanelana.
zany hoe lay fanjakana mihitsy no mpisorona, zany hoe lay olona rehetra ao anatin'lay fanjakana de mpisorona avokoa. Tsy misy zany olona hafa manelanelana, tsy misy mpanelanelana intsony lay olona amin'Andriamanitra, fa avy hatrany dia afaka manatona an'Andriamanitra ny tsirairay ary Andriamanitra de afaka manatona ny tsirairay. Zay le hoe fanjakam-pisorona. Martin Luther no isan'ny nivoy an'io, vokatry ny hitatsika ao amin'ny taratasy soratra am'i Petera hoe ianareo dia fanjakam-pisorona taranaka voafidy. Noho zany dia Martin Luther de nanamafy mihitsy ny mahafanjakam-pisorona ny fiangonana. Manjakam-pisorona ny fiangonana zany hoe ny kristianina tsirairay dia tsy voatery hoe hitady anyanina na hitady andranina fa afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra izy. Ary izay de toetsaina zay noentiny no amafisy ny fantsipifavahana, noentiny fantsipifavahana no hoe tsy mila mpanelanelana, afaka mivavaka mangina, afaka mamaky ny baiboly, afaka mitokana mivavaka, miresaka amin'Andriamanitra, ary afaka miteny amin'ny tsirairay amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tsirairay Andriamanitra amin'ny baiboly. Io no nahatonga ny protestanta nahatonga atsika namela malalaka ny baiboly ho atika miteny-drazan'ny olona, ho am'tenin'ny olona andavanandro, noho izay hoe fahefan'ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra miteny amin'ny olona, miteny amin'ny fomban'ny olona, de natika ho am'teny-drazan'ny olona ny baiboly. Ary ny olona afaka miresaka amin'Andriamanitra, mahafanjaka-pisorona azy dia natika tamin'ny tenin'ny olona ny baiboly, teny mahazatra ny olona ny baiboly. Dia ny faharoa de zao, Martin Luther tsy hoe nandany ny confesy akory, satria mantsy ny olona mieritreritra hoe protestanta dia tsy mankasitraka ny confesy, tsy marina loatra zany. Martin Luther de tsy nandà mihitsy ny hoe confesy. Martin Luther dia isan'ny tezitra mihitsy noho ny tsy fandavan'ny olona, noho ny fandavan'ny olona tsy confesy. Satria ny olona nieritreritra tamin'ny fotoan'andro hoe azo novidina tamin'ny indulgence ny famonjena de tsy nikofesy tsony ny olona, fa Martin Luther de naporisika ny olona mihitsy ikofesy, fa tsy hoe nandany confesy akory ny protestanta, fa lay hoe lay confesy ny toeran'ny confesy tamin'ny protestanta tsy lay hoe mikofesy mba azona famonjena loatra, fa raha manatona olona, raha ohatra ianao ka miresaka mikofesy ianao tamin'ny Martin Luther de tsy hoe mikofesy ianao mba ho voavonjy, fa tahaka ny hoe miresaka amina olona anankiray zay ambrahanao ny mavesatra, tsy mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra akory ny olona rehefa ny olona anankiray rehefa mikofesy ianao, raha miresaka amina mpitandrina ianao, miresaka amina pretra ianao, de tsy hoe manelanelana anao amin'Andriamanitra akory izy, fa manampy anao, mampahery anao, manolo lalana anao, mitary-dalana anao, fa izao enao dia mitondra ny fahotanao, mitondra ny fibebahanao eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Kristy ihany no mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Ny fanjakam-pisorona zany de zao, ny tsirairay avy dia efa afaka manatona kahalalahana ny tompo noho ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Jesosy Kristy tompo lay mpanalala tokana manelanelana ny olona sy Andriamanitra. Ary izay ny dikan'ity tarafina amin'ity tantaran'ny Jesosy ity dia andiny ny fahatelo amby roapolo. Ny mpanjaka naniraka olona nampivorin'ny olony Joda ny Jerosalema rehetra dia ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'ny endrina de nanao fanekena teo anatrehan'i Jehova dia ny vahoaka rehetra teo, zany hoe nandray anjara avokoa ny vahoaka rehetra tam'izany hoe fanavaozana ny fanekena teo anatrehan'Andriamanitra. Ny tsirairay tsy ny mpisorona ihany fa ny rehetra ny ara-nandray anjara tamin'ilay fanavaozana ny fanekena. Zava-dehibe mihitsy raha afaka malala amin'ny hoe amin'ny ataontsika fantsipifavahana, ny fahatserovan-tena ny tsirairay amin'ny hoe fanjakam-pisorona hoe za dia manana Andriamanitra dia nanatona azy, za de afaka manatona an'Andriamanitra ankahalalahana ny amin'ny Jesosy. Zay zany zava-dehibe faharoa, toetra faharoa tsy afaka hiresaka ny momba ny fantsipifavahana manontolo akory sika etony, fa izay izay ifandraisan'ny fantsipifavahana nataon'ny Lutera sy amin'ity perikopa ity ihany no horesahantsika. Fa ny fahatelo zay afaka sady magnana dia ny andiny ny fahatelo amby telopolo, ary Jesosy nanaisitra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay an'ny zanak'Israely sady nandidy izay rehetra tamin'ny Israely hanompo an'i Jehovah Andriamanitra. Zany hoe
no esorony josy ireo zavatra rehetra nanakona an'Andriamanitra toy ny sary vongana sy ny tahaka zany azay tao amy tanànany Jody, tao amy tanànany Joda, tamin'iny faritra ataotsika hoe any Benjamina sy iny. Martin Luther dia nanao an'izay koa rehefa mipotra ny fantsivavahana te Martin Luther dia isan'ny nampiavaka ny tempoly na ny fiangonana protestanta ny fahatsorana no esorina avokoa reo sary, ireo kisary, ireo sary vongana isan-karazany zay atao anatin'ny fiangonana. Ny antony dia ho fampiarana ilay andininy ilay didy folon'Andriamanitra manao hoe aza manao sary zavatra voasokitra diny faharoa didy faharoa amin'ny didy folo io. Dia Martin Luther dia nanao mihitsy hoe aleo tsotra aleo tsy asiana sary vongana. Ary Luther aza mbola azo lasaina hoe eo ihany, fa i Calvin tena somary lasa lavitra kokoa mihitsy, fa tena nanaisotra mihitsy ny Luther aza mbola lazainy hoe mbola nisy tavela kokoa, mbola ny ohatra hoe na ny fitafiana, mbola lakroa sy ny tahak'izany mbola be dia be tamin'ny Luther, mbola niombonana tamin'ny teo aloha. Fa i Calvin kosa rehefa nitsofoka laladalina koa tamin'ny fantsivavahana dia vao mainka lasa lavitra mihitsy, fa tena nodioviny mihitsy ny trano fiangonana ary ny trano fiangonana protestanta dia saika ohatran'ny salle de conférence mihitsy, tena tsotra, tena farak'izay tsotra indrindra, latabatra de baiboly de tena tsotra, tsisy kisarisary. Ny antony de zao manao hoe tsy tokony hisy zavatra anakona ny fon'ny olona amin'ny fandraisan'ny olona an'Andriamanitra. Ny Andriamanitra de tsotra, ny fitaovam-pivavahana de tsotra, tsy mila haingokaingony, tsy mila rentirenty, tsy mila na ny liturjia na ny zava-maneno na ny fomba fitafy io na inona dia tsy nisy mihitsy. Na ny robe pastorale raha Calvin nanao marina fa hoe nisy raha ny robe pastorale mainty nanaovan'ny ireo ataotsika hoe protestanta frantsay, fa robe akademika iny, zany hoe maha-mpampianatra. Fa be dia be ny protestanta tsy nanao robe pastorale, be dia be Raphael John ohatra taty Ambohitately na ireo pasteur ray aman-dreny be ambata fahiny tsy nanao robe pastorale, nylay London Mission Society tsy nanao robe pastorale, nylay messe, satria nandova ireo toe-tsaina hoe tsotra ny mpitondra fivavahana, tsisy zavatra mirentirenty, tsisy zavatra manakona fa de tsotra mitovy amin'ny olona rehetra, fahatsorana. Izay toe-tsaina zay mantsy ny tena maha-protestanta mihitsy, le fahatsorana. Andriamanitra de tsotra, tsy tokony hisy zavatra mihitsy anakotakona ny fahamasinan'Andriamanitra, kanefa tsy tokony misy zavatra zay manjary sao de manjary topoina. Raha ohatra ka misy sary na zavatra manjary topoin'ny olona ndray mantsy ohatra mety misy ohatra hoe lakroa iny sao de topoin'ny olona ndray iny, na iny baiboly iny koa manjary lasa sampona iny ka topoin'ny olona. Zay natonga Calvin manao tsy tokony misy topoin'ny olona afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Zay no nahatonga ny Martin Luther ambany Calvin nanitsy ny endriky ny trano fiangonana, ny endriky ny fitaovam-pivavahana. Raha toa zany ka fitinina miainga amin'ny tantaran'ny Josy ity tsika, tsy afaka hiresaka ny fantsivavahana manontolo isika, lesona lava be zany, fa ireo telo izay lesona telo fotsiny ihany azotsika tsoahana amin'ity hoe fantsivavahana nataon'ny Josy ity, ka tsaratsara ho tsika amin'izao fotoanany ahatsiarovana ny réformation zao, de zavatra anankitelo manao hoe kristianina ianao de zao ataovy zava-dehibe soratra masina io, ataovy zava-dehibe soratra masina io. Kristianina ianao, ataovy zava-dehibe ny famakiana ny baiboly, fa io ny fiainana. Faharoa de zao, kristianina ianao dia izao ataovy zava-dehibe ihany koa ny fandinitena izay ataotsika hoe ny
ka tsy misy olona manelanelana anao amin'Andriamanitra. Kristianina ianao ka zao afaka manatona an'Andriamanitra kahalalahany ianao. Tsy misy mpanelanelana anao amin'Andriamanitra. Ianao de afaka mitondra fibebahanao amin'Andriamanitra, fanjakam-pisorona. Kristianina ianao, fahatelo kristianina ianao de zao ianao dia masina, efa nohamasin'ny tompo ianao. Noho zany de zao aza manompo Andriamanitra hafa intsony fa arao amin'ny finoana, arao amin'ny fahatokina Andriamanitra. Ivavaka sika. Tompo misaoranao zay no amin'ity fantsipavahana izay tsaronay manokana amin'ny tantaran'ny Jiosy ity, ary tsaroany koa amin'izao volana oktobra izao ny ezaka nataon'ireo ray aman-dreny mpanitsy vavahana fahizay. Raha mamaky soatra masina sao de mahatsiaro manokana fa ny teninao ny soatra masina no teny fiainana, ka manafatra anay ianao fa raha pino zay dia tokony mihazona ny soatra masina, hanovozanay ny fanoloran-tena, hanovozanay ny fiainam-panahy. Manafatra anay koa ianao fa fanjakam-pisorona ny fiangonana, ka dia tsy manana mpanelanelana hafa zay afa-tsy anao rery ihany, Jesoa. Ianao no manelanelana anay aminao Andriamanitra ray zay bahary zao rehetra zao. Manafatra anay koa ny teninao, ny tsy amoronanay sampy na zavatra hafa, fa amin'ny finoana no anatonanay ianao. Ny tsy anomponay endry zavatra hafa ety amin'ity zao tontolo zao ty, fa Andriamanitra mitoetra ao am-ponay ianao. Dia ataovo mahatoky zay Andriamanitra amin'ny fanarahana anao. Mivavaka aminao zahay mba hieleza ny filazantsara eto amin'ny firenenay. Ampahirezo ny fiangonanao ho mahatoky amin'ny fitoriana ny filazantsara. Jereo ireo katekista, jereo ny mpitandrina, ny mpitory ny filazantsara, ny olom-bo antso rehetra amin'izao fotoana manokana natokana andinihana ny fantsipivavahana izao. Samy anao ny soatra masina ho zava-dehibe, samy atsiaro koa nefa ny kristianina tsirairay fa manana didy amin'ny fanelezana ny filazantsara. Jereo koa ny kristianina tsirairay samy atsiaro fa manana didy hanavao ny fanoloran-tenany, afaka manatona anao mampitiavana. De ny tokantrano tsirairay tompo hamasino amin'izao andro farany izao. Jereo ireo manam-pahoriana, mampahirezo, jereo ireo manana olana, vao dia mametraka ny fiainanay isan'andro am-pelantananao zay tompo, hitoetra aminao hatrany ny fanoloran-tenanay. Misaotra Jesoa. Amen. Jesoa. Amen.